Fotoam-pivavahana feno no nanomboana ny zaika be ny SLK na ny sampana lela kristianina eo anivon'ny fiangonana FJKM. Ny avy eto amin'ny synodam-paritany ny boina vaovao no nitarika ny fotoana tamin'ity fotoam-pivavahana ity ary ny foibe FJKM no nitondra ny toroteny. Zaika be andian'ny fahafolo ity atao eto Mahajanga ity. Fanna sfapina karazany fotoana ihany koa ny fosakevitra amin'ny mety fampandrosoana ny sampana kristianina ary fotoana ihany koa any amin'ny sampana kristianina fifaliana miaraka amin'ny hira isan-karazany fanentanana lalao baolina kitra lalao pétanque dia ao ihany koa misy ny izay ataontsika hoe karazana dia be zany ho atao dia misy ihany koa ny resaka sport dia misy ny takariva mahafinaritra dia ankoatran'izay dia misy ihany koa ny fiaraha-miasa atao amin'ny commune satria misy fiaraha-miasa amin'ny commune aminay dia izay koa zany miaraka amin'ny commune amin'ny fanadiovana tanàna any amin'ny asabotsy any. Isaky ny roa taona no anaovana ny zaika be ny SLK eo anivon'ny fiangonana FJKM mba ho fampionana an'ireo lela kristianina rehetra no antony nanaovana n'ity zaika be ity. Manomboka ny 7 ny volana Aogositra ny zaika be ny SLK eto Mahajanga hatramin'ny 17 ny volana Aogositra izao. Ny fiangonana FJKM Ziona vaovao no mampiatrano azy ireo.